ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifaliana no iaravanantsika hatrany alatsinainy fa 7 ny volana martsa ity ny mofinaina izay voalahatra hotsika dia ny taratasy faharoa no soratany Petera faharoa toko fahatelo andiny fahadimy ka hatramin'ny 10. Petera faharoa toko fahatelo andiny fahadimy ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa minidy jamby ireo ka tsy mahalala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa. Izay niseho avy tamin'ny rano sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nasaforany azy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azon'izany teny izany ho amin'ny afo ka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandriganana ny ratsy fanao. Nefa ry malala, izao zavatra iray loha izao no ka tsy ho adinoinareo. Ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona, ary ny arivo taona toy ny indray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany. Fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimorimona mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ity taratasy izay nosoratan'i Petera ho an'ny fiangonana ity moa anatiny antsoina hoe epistily katolika. Teny hoe katolika dia universel, izany hoe tsy manavaka n'aiza n'aiza, natao ho an'ny rehetra, natao ho an'ny fiangonana kristianina rehetra, tandrify ny kristianina rehetra dia tsy natao manokana hoe ho an'ny korintianina na ho an'ny galatianina fa natao ho an'ny mpino rehetra. Izay nazo ilazana ny epistily pastoraly, epistily katolika. Azafady. Ary dia eto dia Petera no manoratra, milaza fa be dia be ireo karazana mpampianatra diso efa tonga aty amin'izao tontolo izao. Ary manafatra ny mpino Petera eto mampitandrina ny amin'ny fisian'ireo karazam-pampianarana izay manelingelina ny fiainam-panahy-mpino, mamingana ny fiainam-panahy-mpino, mandrebireby azy ary mampanadino azy mihitsy na ny fitiavan'Andriamanitra, mampanadino azy koa ny sitrapon'Andriamanitra anankiray amin'ireny dia momba ny fiavian'ny tompo. Ireo izay mpampianatra zavatra diso dia manao fampianarana diso izany dia mamorona karazam-pampianarana maro isan-karazany, filôzofia izay mampiala amin'ny olona amin'ny hoe io Andriamanitra io dia mbola ho avy tsara indray ny velona sy ny maty. Jesoa dia mbola ho avy tsara ny velona sy ny maty. Amin'ity ampahany eto ampelantanantsika ety, ny andininy 15 ka hatramin'ny andininy 10 dia manatitantitra Petera fa hiveriny Jesoa, ho avy izany fiafiany Jesoa izany. Tsy araky ny teneniny ireo mpampianatra zava-diso hoe tsy misy nge zany fiafarany zao tontolo izao zany, tsy tapitra nge zany, na koa misy mampianatra manao hoe efa elany ny tenenana izany hoe ho avy ny tompo kanefa mbola tsy tonga ihany izy, efa firy taona izay ny teneniny hoe ho avy izy, aiza ihany izy, dia manazava izany eto ny taratasy nosoratan'i Paoly, nosoratan'i Petera. Raha ohatra ka mijery isika ilay andininy vitsivitsy, ny andininy 9 dia hoy indrindra izy: ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Izany hoe Jesoa tsy mbola tonga. Ny antony dia tsotra,
Tsy hoe satria manadino antsika izy na tsy sanadrino hoe tsy maika izy fa hoy ny filazan'ny Betereto hoe ny sitrapon'ny tompo de zao ovo avonjy avokoa ny olona rehetra. Raha tonga am'izao ora sy fotoana zao moa Jesoa, inona no hitranga? Firy no voavonjy? Iza no voavonjy? Firy no tsy voavonjy? Iza no tsy voavonjy? Tsika de manonona ny vavaka nampianarin'ny tompo antsika manao hoe ho tonga ny eny fanjakanao. Zany hoe isika de mivavaka mba hatongava ny fanjakan'Andriamanitra, hanjakan'Andriamanitra feno eto am'ty zao tontolo zao ty. Ny iverenan'ny tompo radio koa zay vavaka ataotsika. Saingy zao hoy Betereto manao hoe ny antony mbola tsy ahatongavan'ny tompo ke de zao hoe satria mamindra fo izy. Miandry ny hibebahany rehetra izy, manome fotoana hibebahany izy, manome fotoana hiovany izy, manome fotoana zay hiverenantsika ao aminy izy. Satria hoy Ezekela mpaminany manao hoe ny planin'Andriamanitra tsy ny hahafatesany ratsy fanahy akory fa ny hiverenany eo amin'Andriamanitra mba ho voavelan'ny elony ka ho voavonjy izy. Re afaka hosika manao hoe betsaka ireo zay tamin'ny andron'ny Petera zany tamin'ny fiangonana voalohany nanao hoe aizy Jesoa, mbola tsy tonga Jesoa, ary na de ny mpianatra koa ara de nieritreritra mihitsy, reo apôstôly de nieritreritra mihitsy manao hoe Jesoa nge vetivety de hiveriny, Jesoa nge niteny tamintsika manao hoe vetivety aho de ho hitanareo, de vetivety de tsy hitanareo, de vetivety indray ianareo de ahita, de zay isy aho koa nisy anareo. De nihevitra mihitsy reo olona reo fa tam'ny taonjato voalohany zany niaraka tamin'ny apôstôly koa hoe vetivety Jesoa tsy haritra ary dia na ny fiainany aza de nomany no am'zany. Vetivety Jesoa de nisy tsy ilaina tsony ny manambadiky Jesoa rehefa ho avy, tsy ilaina tsony ny miasa fa Jesoa rehefa ho avy, tsy de zay mahatonga ny sasany tsy niasa araka ny tenin'ny Paoly zay tsy miasa ok'izy tsy hinana, zay mahatonga ireo mpampianatra zavatra diso manao hoe tsy ilaina ny fanambadiana fa Jesoa efa ho avy aingana efa hiverina, tsy ilaina ny miteraka fa efa ho avy Jesoa, tsy ilaina ny miasa fa efa ho avy Jesoa. Zany karazany zavatra zany de nampianariny reo mpampianatra diso isan-karazany. Izay nahaverin'ny Paoly ary averin'ny Petera eto, averin'ny Jaona koa amindreo epistily rehetra fa zao Jesoa de manana ny fotoanany. Manana ny fotoanany Jesoa. Ary raha tsy miverina izy de tsotra ny antony miandry ny fibebahantsika izy. Mazava ny tenin'ny filazantsara manao hoe tsy miverina ety Jesoa raha tsy efa voatory ny filazantsara. Voatory ahoana moa? Nandre ny filazantsara ny manan'aina rehetra. Ka am'izay fotoan'izay afaka tsarainy eo anatrehan'Andriamanitra hoe nandre ny filazantsara ianao fa aiza ho aiza. Planin'Andriamanitra zany de zao ny hamonjena ny olona rehetra. Raha ohatra ka mijery ny zavatra faharoa amin'ity soatra masiny ity tsika dia ho ihany koa Petera manao hoe tsy tian'Andriamanitra ho very ny olona fa mba ho tonga amin'ny fibebahany fa izao ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo. Zany hoe tsy misy kajikajy azo atao mihitsy ny amin'ny avian'ny tompo. Tsy misy afaka maminany amin'ny avian'ny tompon'ny olombelona. Nanome isy Petera toy ny eny hoy Petera ny arivo taona nge ndray andro amin'ny tompo nge de toy ny arivo taona amitsika dia isy ezakazakanao kajy hoe ndray andro amin'ny tompo zany de arivo taona amitsika de firy andro zany zay. Fanoharana ny lazan'ny Petera an'io, fanoharana. Filazana hoe tapaka ny ray andro, tapaka ny ray alina de manome arivo taona. Io tsy Petera akory ny voalohany ampiasan'ny voambolana hoe arivo taona, efa hatrany amin'ny bokin'ny Salamo mielina toy ny arivo taona toy ny fandalon'ny omaly hoy ny filazan'ny Salamo 120 any amin'ny apokalipsy koa misy miresaka arivo taona fa tsy de arivo taremarika loatra akory io fa ilazana hoe lava zany hoe fotoana lava, hoe fotoana lava be zany arivo zany dia milaza folo intelo milaza fotoana lava be eo amin'Andriamanitra. De izy manao hoe ndray andro amin'ny tompo nge de toy ny arivo taona amitsika. Zany hoe fansan'andron'Andriamanitra
tsy mitovy amin'ny fanosan'andro tsika amitsika toy ny famantaran'andro ny fotoana miasa be isika voafitra ny fotoana fa amin'Andriamanitra ny fotoana tsy zava-dehibe mety ary fotoana amitsika fa mielina fotsiny amin'Andriamanitra zany dia tsisy kajy ninina azo atao mihitsy eto betsaka mantsy ny olombelona efa nanao kajy isan-karazany hoe efa trany amin'ny 5 enina ambin'ny folo sy 100 dio nefa nyteniny ny vavolombelon'ny Jehova fa ho avy Andriamanitra efa tany amty fiandohan'ny taonjato 20 nefa ho avy Andriamanitra de misy ko ireo karazam-bavahana manao kajy isan-karazany miainga amin'ny bokin'ny Daniela miainga amin'ny bokin'ny Apokalipsy miainga amin'ny tony epistily nosoratan'ny Petera tony manao kajy nefa ho avy ny tompo am'izao efa manakaikaiky ny tompo de misy manome taremarika isan-karazany de efa ny soratra masina efa nyteny fa tsy misy mahalala an'izany tsy misy mahafantatra an'izany afa-tsy Andriamanitra irery ihany teny zanak'Andriamanitra izy no zava-miafin'Andriamanitra zany ary rehefa Baiboly miteny an'izany de tokony mino an'izany tsika tsy tokony manaiky ataotsika hoe zay tenenin'ny Petera eto mpampianatra diso isan-karazany ny zava-dehibe rehefa malalatsy ny hoe tsy ny fahafantarana hoe roviny izy no avy fa ny fahavonona tsika hiatrika ny fiavin'ny tompo raha ho avy rapitra izy na ho avy afaka 2 volana izy na ho avy afaka 5 volana izy na ho avy afaka 20 taona izy na ho avy afaka 100 taona izy tsy zany ny olam-piny fa ny olam-piny de zao ny ankehitriny na aiza eo amin'ny tompo sa tsy eo amin'ny tompo raha ho avy eny ny tompo mino ianao sa tsy mino ao aminy ianao sa tsy ao aminy dia izay ny zava-dehibe ny toe-tsaina zay tiany tompo ananantsika de ny fiomanana isan'andro zay mahatonga ny Petera eto miteny hoe ho avy tahaka ny mpangalatra tsy satria tsy mino ny fiavin'ny tompony izao tontolo zao de tsy hisy zany betsaka ny tsy mino an'izany mazava ho azy satria efa tenenin'ny Petera io hoe minijamba andininy fahadimy be dehibe ny minijamba be dehibe reo zay voarebireby ny antsy ho avy ny tompo tsy misy angezany farandro zany tsy misy angezany lanitra zany be dehibe ny mieritreritra zany minijamba tahaka zany fa izao tsy hoe satria misy miteny an'izany de tsy misy akory zany tena misy zany ho avy zany de mivonona ho avy tahaka ny mpangalatra zay ny filazany eto filazan'ny Petera azy eto ho avy tahaka ny mpangalatra ny tompo ary ny lanitra ho lasa amin'ny firimirimona mafy ho levony ny afo ny tenany zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany tsy zay eo aminy marina loatra fa ny Baiboly de tsy boky siantifika mihitsy fa boky mponoana saingy mamperitreritra tony ny Petera tony isan'izay ataotsika hoe ny etikevitra be mihitsy ny hoe am'izao ny hoe inona moa nahatonga ny mponina teny amin'ny planeta Marsa tsy nisy tsony inona nisy mponina ve teny inona nahatonga ny teny tsy nisy olona inona nahatonga ny planeta hafa tsy nisy olona sy ny sisa rehetra zany de fanontaniana misy zava-mananaina ve teny be dehibe reo fikarohana ataony ny olona am'izao andro ankehitriny zao de misy manao hoe nahoana de zao ho avy ny andro zay io masoandro io de iamafana na io masoandro koa mety ho iamangatsika be dehibe reo karazana teoria isan-karazany io masoandro io tsy maintsy ikipy afaka 5,000 tapitro isa-taona na be dehibe na hoe koa ny tany ko de miamanakaiky tsikelikely ny masoandro ary dia miamafana ny farany dia afana be mihitsy ka dia ho levon'ny afo ny levon'ny hafanana ny tany sy zay be dehibe reo ataotsika hoe teze isan-karazany zay ilana fanamarinana fa izao nahoana hoe Petera dia ity tany ty de ho levona ity tany ty de ho levona ny tiany tenenina de zao ny olona miandry ny fiavin'ny tompo de olona tsy nametraka ny fony teto am'ty zao tontolo zao ty tsy nametraka ny fiainana eto am'ty zao tontolo zao ty fa izao tontolo zao ty ho levona izao tontolo zao ty ho ravo ho levon'ny afo ravako malala tsy maintsy ho avy Jesoa raha ho avy Jesoa de mivonona mibeba miova amin'ny fanavaozana ny saina ho ny filazany Petera eto ary aza variana mazava ny teny
Jaona apôstôly hoe tandreminareo anaka zao variana amin'izao tontolo zao, tia zao tontolo zao, makafy zao tontolo zao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, zao tontolo zao zay ho rava sy ho levona. De tao amin'ny tomboary ny mpino eto amin'ny alalan'ny taratasy ny Petera hoe mila miato kely sika, andao de variana, andao dia sondriana amin'ny fahatsaram-piainana, amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-tsaina. Mizara zay tsara afaka ny mampieritreratsika kristianina. Ny kristianisma rehefa jerenao ny fivavahana kristianina dia nandova famirapiratany taonjato fahaefatra. Inona dikan'izany? Ivavahana kristianina io de fantatsika fa nenjehina nandritry ny 300 taona mahery. Fa rehefa tonga kristianina kosa ilay amperora antsoina hoe Constantin lehibe dia tonga fivavahan'ny mpanjaka ny fivavahana kristianina. Ary rehefa tonga fivavahan'ny mpanjaka ny fivavahana kristianina dia nahazo avaram-patana tany Roma tao anatin'ny ampira na tao anatin'ny fanjakana romanina, de lasa nahazo avaram-patana ilay fivavahana kristianina ary tonga fivavaham-panjakana mihitsy ary izy aty amin'ny andron'ny Teodosy. Zany hoe lasa fivavahan'ny olona ambony, fivavahan'ny olona manan-kaja, fivavahan'ny olona nahita fianarana. De hitanareo rehefa raha ohatra ka misy moa mahita ny any Roma de mahita ny famirapiratany fiangonana kristianina nandritry ny taonjato maro mandrakiteny androany. Fa raha tena jerena ary amin'ny soratra masina, zay tokoa ve ny fivavahana kristianina? Fitahian'Andriamanitra zany hoe tonga amin'ny faratapony ny fivavahana kristianina teto ambonin'ny tany, lasa fivavahan'ny amperora, lasa fivavahan'ny olona nanam-pahefana indrindra teto ambonin'ny tany. Natrehatra Madagasikara koa raha de tahak'izany ihany e. Tonga fivavahan'ny mpanjaka ny fivavahana kristianina. Ny 9 isanjato ny mpitondra teto Madagasikara tamin'ny andron'ny fahampanjaka, minisitra Valitoko, ny prime ministre ny mpanjaka kristianina avokoa, kristianina protestanta, ankehitriny be dehibe ny kristianina. Zany hoe raha jerena de zao nandova nanohy ny fahasoavan'Andriamanitra de nanana an'izany ny fivavahana kristianina zany, sata sy tombon-dalana zany hoe nanatoerana tao anatin'ny fiarahamonina. Fa zay tokoa ve raha toa ka jerena ny fandaminan' Jesosy? Zao zavatra mitranga. Hoy Jesosy raha vao nitsangana tamin'ny maty, mandeha any ary Maria, lazao amin'ny mpianatro sy Petera fa any Galilea miaona aminy. Sarotsika tsara, io tenin'ny Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy hoe lazao amin'ny mpianatro sy Petera fa any Galilea miaona aminy. Maninona moa ny any Galilea? Ny zavatra ny tian'ny tompo ho ao an-tsaitsika zany de izao: ny tena fiatombohan'ny fivavahana kristianina tsy tena tany Jerosalema loatra. Marina fatao ny fahaterahan'ny fiangonana, asan'ny apôstôly toko faharoa tao Jerosalema, fa tany Galilea ny tena fahaterahan'ny fivavahana kristianina. Galilea zany no azo lazaina hoe tena toerana tian'ny tompo ho takatritsika rehefa mieritreritra eny de fiangonana isika. Galilea, rehefa mitenitsika hoe Galilea de inona no anatin'ny saina am'izany? Fahatsoram-piainana. Inona anatin'ny saina am'izany? Mahantra, olona sahirana, olona tantsaha, olona tsy nahita fianarana. Zany hoe raha toa ka jerena amin'ny teolojia azo lazaina any Jesosy, fampianaran'i Jesosy de zao, ny fiangonana de zao tokony eo akaikin'ny olona mila vonjy, eo akaikin'ny olona sahirana, eo akaikin'ny olona mantra. Tany Galilea. Jesosy nanomboka ny asa fitorina filazantsara tsy tany Jodia akory, tsy tany Jerosalema akory, fa tany Galilea. Tany amin'ireo zay mahantra, tany amin'ireo zay ory, tany amin'ireo zay mila vonjy, tany amin'ireo zay tany nataon'ny tompo lahara-pahamehana ny fitorina filazantsara. Tombony ho antsika zany, ho antsika kristianina, ny hoe efa nisy fotoana teo amin'ny tantara fivavahan'ny olona ataontsika hoe nanazaina izy azy, fa tsy tokony ho atoloantsika mihitsy ny hoe ny fivavahana kristianina nge
de tokony eo akaikin'ny olona mila vonjy, eo akaikin'ny olona ory, eo akaikin'ny mahantra, eo akaikin'ny tratran'ny tsindry azo lena, eo akaikin'ny olona eo akaikin'ny olona traboina, eo akaikin'ny olona tratran'ny fahoriana, tratran'ny aretina, tokony ho an'ny Galili satria zay Galili. Ary dia zay mahatoga ny tompo hoe ty teny amin'ny alalan'ity taratasy nosoratany Petera ity hoe ho avy toy ny mpangalatra, ho avy toy ny mpangalatra izy raha vantany voavariana amin'ny hatsaran'izao tontolo zao ny mpino, fa tsy mahatsiaro an'ilay Galili, tsy mahatsiaro an'ilay toerana zay tokony hisy azy, mahatsiaro ireo ory, mahatsiaro ireo mijaly, mahatsiaro ireo tratran'ny tsy azo lena, mahatsiaro ireo tsy manana fahafahana, mahatsiaro ireo voailika eo amin'ny fiarahamonina. Raha vao tsy zay tsika dia ho avy toy ny mpangalatra izy. Noho izany afaka malala miandry ny fiavian'ny tompo isika. Inona tsy no miandry ny fiavian'ny tompo? Tsy hoe olona tsy manao ninina, tsy hoe efa ho avy ianao Jesosy ka de tsy hanao ninina, tsy zay. Fa ny olona miandry na ny mpino miandry ny fiavian'ny tompo de mpino miasa, miambina, tia namana, tia mpiarabelona, eo akaikin'ny olona mila vonjy, mizara, faly amin'ny fiainana isan'andro ary miezaka miaina ny fahatsaran'i Kristy. Alahelo ary avako malala tandremo ireo karazam-pampianaran-diso isan-kalasa mitosaka amin'izao andro faran'izao, fa tsy maintsy ho avy Jesosy hitsara ny velona sy ny maty izy, tsy maintsy ho avy izy ary io faharatsiana mitosaka eto ambonin'ny tany manerana izao tontolo zao tsy maintsy hisy farany, ny tany aza hifarany araka ny tenin'ny tompo ana hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Inona ilay teny tsy ho levona? Ianao tian'Andriamanitra, ianao tian'ny tompo ho voavonjy de manam-paharetana izy. Tsy mbola tonga izy omaly, tsy mbola tonga izy satria miandry anao hibebaka, miandry an'izao tontolo zao hibebaka, fa na izany ara misy fetry zany. De ny tompo ny ampahirenao ny avako malala, hiverenanao ao aminy, hanahanao fiainana feno fifaliana. Vavaka sika, tompo misaotra anao zahay fa ny taonanay tsy ho variana ianao amin'izao karema zao. Be lehibe Jesosy ny karazam-pampianarana mitosaka ety amin'ity tany fandalovana ity, manaisotra ny finoana anao aty anatinay, mampanadino anay fa enao de mbola hiverina, hitsara ny velona sy ny maty. Tompo de mivavaka ary zahay, taomy mba hitodika aminao Andriamanitra, tao mihatsara fa tokony eo akaikin'ireo mila vonjy zahay, tokony eo akaikin'ireo zahay sahirana izahay, tokony eo akaikin'ny ireo zahay manam-pahoriana ka tianao hijona vavolombelona izahay. Tao aminao zahay tsy ho tamana ho sakaizan'izao tontolo zao fa ho iraka ao, ho mpanomponao mahatoky. Vaovao ny herinandro Jesosy de tahio zahay, tahio ny herinandronay, ataovy herinandro ahitanay fifaliana sy herinandro iarahana aminao, ataovy herinandro atsapanay fibebahana, ataovy herinandro atsapanay famelan-keloka ao aminao. Mbola ho avy ny fotoana hitsaranao ny tsirairay avy de ataovy manam-paharetana manao ny tsara sy manao ny sitraponao zahay. Eo ametraka ny fiainanay sy ny herinandronay zay Jesosy mba fahasoavana.